Anisan'ny mbola sakana lehibe tsy mahatafita ny zanaka malagasy ny tsy fahasahiana manantona ny birao tompon'andraikitra eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny tsy fahaizana manapa-kevitra amin'ny fianarana izay tokony atao. Mila mahay mamantatra. Voalohany indrindra zany dia ny mamantatra hoe inona marina no tianao atao, inona no zavatra mora ahafahana na manatsara ny fivoahana kokoa, ary farany inona ny taranja tena hainy, inona ilay tiany atao. Ohatra hoe te hitantana orinasa ve izy, te hikolokolo ny raharaham-pirenena ve izy amin'ny alalan'ny fikirakirana ny antotanisa ekonomika na amin'ny alalan'ny asa sosialy sy ny sisa. Dia izay zany no tena tiany tsara fantarina na apetraka voalohany. Ny faharoa dia mikasika ny hoe raha hisafidy ataontsika ohatra hoe hanao filozofia izy, izany asa filozofia izany ve hitany ny lalany hoe andehanana amin'ny tontolon'ny asa, na tahak'izay koa ohatra hanao matematika izy dia mba efa fantapantany ve inona avy ny asa azony atao mikasika an'izany safidy izany. Dia ny fahatelo dia hoe inona ny taranja tena tian'ilay ankizy, ohatra tamin'izy nianatra tao amin'ny lycée na hatramin'izay hoe rehefa manao malagasy izy ohatra dia mahatsiaro feno hafaliana kokoa sady tia kokoa an'ilay taranja, na hoe rehefa manao physique chimie izy ohatra dia tahak'izay ihany koa. Dia miankina amin'ireo anankitelo ireo zany ny fidianana ny tokony atao. Ny izy ny etaetako dia za hita asa any ivelany, hoe izy manam-paniriana zany mba eo any ivelany, sady eto Madagasikara tsy nefa tsy dia misy zavatra be horatovina intsony zany raha aminahy manokana aloha. Faniriana zany mba malalaka ny fivoahany eto Madagasikara zany sy ny mba hampamoramora ny fikarakarana ny taratasy. Betsaka ireo sekoly ambony zany izay manofana arak'asa no sady mamolavola ihany koa na mifandray amin'ny orinasa maro samihafa mba manatsotra sy manamora ny fandehanan'izy ireo amin'ny sehatry ny asa. Raha amin'ny resaka fananganana orinasa, na mety hoe fitantanana ONG io, na mety hoe fitantanana orinasa amin'ny heviny hentotra kokoa, dia tsara manadiady sy mamakafaka bebe kokoa ny ankizy, satria ny eto amintsika zany raha le hoe ilay asa atolotra somary latsaka fa tsy maintsy makany amin'ilay famoronana asa no mety hoe malalaka kokoa. Eo amin'ny famoronana asa nefa dia mila fahaiza-manao izay lalindalina sy mila fanadihadiana bebe kokoa mba tsy hoe nao andrana maro samihafa ilay tanora zany dia ho very-lalana eny am-pandehanana. Raha ny tontolon'ny asa ihany koa hoe jery amin'ireo any ivelany, satria efa mihabetsaka ny ohatra hoe orinasa any ivelany, ary indrindra moa amin'ny fivoaran'ny informatika amin'izao fotoana izao, dia hoe any ivelany zany ny mpanjifa fa entiny manao ny asa, ohatra hoe resaka amin'ny antso telefonika, na resaka ohatra hoe fanomezana fampianarana en distanciel, zany hoe aty ny mampianatra fa any an-dafy ilay ankizy mianatra sy ny sisa. Dia misy ihany koa zany izay zavatra izay ary mety habetsaka ka mety azon'ny tanora ihany koa trandrahana ahafahana hoe mandrafitra na mametraka ny hoaviny. Vitsy dia vitsy amin'ireo afaka zany no manana an'izay ataontsika hoe fahafahana sy vintana ahafahana mandeha makany ivelan'izay noho ny antony maro. Voalohany, ny firenena mandroso zany dia efa mihamanidy tsy moramora tsy kelikely ny fahafahana miditra any amin'ny taniny. Faharoa, lafo dia lafo ny fandehanana any, ary mila taratasy maro, antota taratasy maro izay tena manahirana ny mikarakara azy. Ary fahatelo manaraka izay ihany koa dia ny tsy fahampian'ny fanazavana na fampahafantarana indrindra moa ireo tanora zandritsika any amin'ny faritra maro samihafa, ankoatra ny eto Antananarivo moa izay mahalala bebe kokoa ny tanora, satria eto avokoa ireo rafitra izay manome izany. Ohatra raisiko amin'izany zao ohatra ny AUF, Agence Universitaire Francophone, izay matetika manome vatsim-pianarana, na ny SCAC izay mifandray amin'ny ambassade de France ihany koa dia manome vatsim-pianarana. Misy ny CONAPEX koa zao ohatra rafitra malagasy izay manolotra andreo borsa atolotra avy any ivelany. Betsaka ny ankizy zany tsy mamakafaka ny fifidianany ny fiofanana izay raisiny,
ohatra hoe manomboka izy eo amin'ny physique chimie dia rehefa mahavita ray taona izy na roa taona vao hitany hoe ohatrany tsy misy lalana izy zany a dia izay indray vao miverina manao fiofanana hafa. Izay zany a dia mety hanitatra na hanalava n'le fotoana iofanana dia rehefa tary ianao no miditra amin'ny sehatry ny hafa dia manarak'izay ihany koa hoe somary tsy dia tena hoe mahomby kokoa noho ny hoe tonga aingana eo amin'ilay sehatry ny asa. Ny sakana faharoa ihany koa ny hita amin'ny mpianatra ny anjerimanontolo dia ny fahaizana fahafehezana teny vahiny. Itsika nosy na asa eto an-toerana raha vao hoe asa mila fahaiza-manao manokana dia mila teny vahiny avokoa, na teny anglisy io na teny frantsay io na teny arabo na teny sinoa, fa mila tena fahaizana ny teny vahiny. Ary io moa ny isan'ny tena hoe sakana lehibe ka ampirisihana ny tanora ihany koa zany ny fianarana ny teny vahiny, ninninona fiofanana izay ho raisiny. Ny sakana fahatelo ihany koa zany a dia somary ataontsika hoe mpiakamakama eo amin'ny tontolon'ny asa na amin'ny resaka fitantanan-draharaha mpanjakana zany na amin'ny resaka privé, izany hoe lasa mpinamanamana no tena hoe mifanome asa. Dia ampirisihana ihany koa moa zany ny tanora ohatra amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny association na vondrona maro samihafa mba hananany namana, mba hananany ny zavatra mitranga afaka hanampy azy, hanosika azy, satria izay moa ny zava-mitranga raha ataoko hoe tanora fotsiny amin'izao tsy afaka ny hoe hihoatra ny rafidrafitra fiarahamonina, zany hoe finamanamana no azona asa bebe kokoa noho le hoe fahaizana fotsiny. Ho an'ireo mpanolotra fiofanana rehetra, tsika mpampianatra namana prala, raha sitrakitsika aza atao kilalao ny tanorantsika hoe angatahana vola izy ireo mba ahazony ny diplôma, na hoe terena hanome zavatra tsy sitraky ny fony, fa ny andidintsika dia ny manandratra ny tanorantsika amin'ny avo indrindra dia mba hanatanteraka izay adidy izay ampitiavana sy ampahitsiana. Ho an'ireo tanora ihany koa dia aza kivy amin'ny zavatra rehetra, na hoe maro ary ny sakana fa tsisy mafy tsy laitry ny zoto ary natao hanimbanatena ny fandresena. Amarana anazy dia aza misalasala manatona ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ahafahana mamantatra bebe kokoa ny zavatra rehetra na ny tokony atao, ny lalana tokony izorana. Ny faniriko dia hanohy fianarana any ivelany, fa le moyen hoe andehanana any mihitsy zany tena mbola tsy, izay indray ny hitako hoe sakana kely amin'ilay izy. Ny antony zany tena hoe any zany toy izay eto e, raha eto mantsy ohatrany sarotsarotra vao mahita asa ohatr'izay, dia na ny asa eto koa ohatrany tsy haiko, ohatrany tsy dia mahafapo be anazy. Ho anay moa zany izay te mba hoe hianatra any ivelany dia le tsy haiko hoe mety misy sosokevitra ve afaka ahafahanay hoe mandeha mianatra any. Izay zany mba mangatako hoe mba amoraina le fikarakarana ny antota taratasy mba hoe ahafahana mandeha any ivelany. Manam-paniriana andeha hianatra any ivelany. Ny antony aleha any mba hanampy expérience amin'izay zavatra ataoko. Ho an'ny tanora milofo amin'ny fianarana foana, io ny atao ao an-tsaina hoe tsy maintsy tafita amin'ny fiainana. Dia ho an'ny fitondram-panjakana, le manamora an'le taratasy ahafahan'le mpianatra mandeha any sy mikarakara anazy. Ny fianarana eritreretinay atao hoe hianatra langue fotsiny, ohatra hoe langue anglais, français. Ny antony isafidianako an'izany hoe langue fotsiny mba te ho tafiditra amin'ny sehatry ny asa, satria efa manahirana mitady asa amin'izao. Noho izany, mba tsy hahadiso fanantenana, aleo manantona hatrany ary manao fanadihadiana mivantana ny ministera tompona andraikitra. Torohevitra tena lehibe ho antsika manana baccalauréat zany dia izao. Tsara tsika manontany aloha any amin'ny ministera ny fampianarana ambony fa manana ny listra an'ireo université ireo izay mahazo lalana mamoaka diplôma ara-dalàna amin'ny sampana maro samihafa. Dia manarak'izay
rehefa ao zany le anaran'le université anankiray dia ilaina koa no manamarina ny maradalàna ny diplôma voakany manamafy n'izay fanamarinana zay. Zay zany no dingana tokony ho arahan'ny mpianatra tsirairay raha maniry hianatra any amin'ny privé izy alohan'ny idirana mihitsy zany dia tsara aloha mandeha makany amin'ireo toerana anankiroa voalaza ireo. Averiko ihany dia any amin'ny ministera ny fampianarana ambony any Tsimbazaza ampita amin'ny parka moa zany dia ao ny mameno lisitra nyreo fampianarana ambony mijoro ara-panjakana. Dia avy eo indray mandeha manamafy any amin'ny ministère de la fonction publique izay ao mivalide le diplôme zany hoe mameno équivalence ahafahan'ireo mpianatra ireo mampiasa izany diplôma izany araka ny tokony izy araka ny eritreretiny raha aminao fanadinam-panjakana izy ohatra dia ilaina ananana izay diplôma ara-dalàna zay. Torohevitra ho an'ny tsika vao nahazo ny baccalauréat zany tsy mandany fotoana fa mianatra zavatra toy ny informatique indrindra ny teny vahiny. Ao anatin'izany teny vahiny zany teny anglisy izay marina fa ny teny anglisy dia teny iraisam-pirenena ary mivoaka mankany ivelany manam-pikasana hianatra any ivelany ny mpianatra anankiray dia zava-dehibe ny fahaizana izany teny anglisy zany. Takiana mihitsy any amin'ny firenena amin'ny teny anglisy ny fahaizana izany teny anglisy zany. Raha eto toerana ihany koa no hianatra dia ilaina koa izany teny izany satria ankehitriny efa mitombo ny vahiny miditra eto Madagasikara ary ny ankabeazan'ireny miteny anglisy efa mitombo hatrany foana zany. Zava-dehibe zany ny araka ny voalaza teo ny fahaizana teny anglisy ary raha azo atao dia hoe tsy vitany hoe mahay teny anglisy fotsiny dia mahazo ohatra certificat fa tsara ny hoe mahazo mihitsy diplôma amin'ny zavatra ianarana moa zany hoe na teny anglisy na zavatra hafa io dia hafa foana ny hoe mahazo diplôma amin'izany zavatra izany. Afaka atao ihany koa ny hoe mahazo diplôma amin'ny teny vahiny anankiray ohatra teny anglisy fa manao zavatra ihany koa zany hoe zava-dehibe ny fotoana ary mampahery ary manoro hevitra an'ireo zandry zanaka teoriana hoe mba tsy hipetrapetra fotsiny fa mba hampiasa izany fotoana zany ahaizana zavatra maro ary azahoana mari-pahaizana samihafa ihany koa izay manampy sy manamora amin'ny fahazahoana asa any aoriana any.